Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Aku nanisik Ampunyang palay Aminiran Androany ny tenako dia mba manana fotoana hametratanana sy anaovana délivrance ho atsika zay mila izany androany dia misy fampianarana tiako zaraina aminao ato amin'ny oabolana toko fatelo amby roapolo vakitsika oabolana toko fatelo amby roapolo andininy fa enina amby roapolo toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe anaka atolory any fonao ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako amen oabolana toko fatelo amby roapolo andininy fa enina amby roapolo averiko indray mandeha hoe anaka atolory any fonao ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako amen atao Matthieu toko fahasivy amby folo ten'Andriamanitra anankiray Matthieu toko fahasivy amby folo Matthieu toko fahasivy amby folo eo amin'ny andininy fenina amby folo toy izao mivaky ny teny ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatra tsara ho inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrak'izay fa hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara iray ny tsara fa raha te hiditra amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy ora lehilahy taminy inona avy mo dia hoy Jesosy ny hoe aza mangalatra aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga manajany rainao sy ny reninao tiavany namanao tahaka ny tenanao hoy ilay zatovy taminy izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa voatandroko avokoa fa inona no tsy mbola mahatanteraka dia hoy Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao mandehana amin'ny dino fanananao ka omeny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka fa noho nandre izany teny izany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be amen anisany zavatra tokony ho takatsika raha lasana vavy ampianatra androany ozy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny oabolana teo manao hoe anaka atolory any fonao rehefa ny akamaroantsika rehetrarehetra eto rehefa tonga eto na fotoana alahady na sabotsy na talata na andavanandro ny akamaroantsika ireto ny akamaroantsika ireto rehefa tonga eto dia misy zavatra tedavina amin'Andriamanitra ao no mitady fanasitranana ao no mitady fanafahana ao no mitady vahaolana ao mitady mba ho ametratanana roana devoly ao no mitady hoe mba haverina ny vadiko pastera fa lasan'olona ny vadiko ao no mba mitady tsodrano ao mitady fanambinana ao no tsy mananasa dia mitady vavaka mba ahitana asa ao no tena ilikiliky ny olona tratrany fafambaraka ary tonga eto hoe tompo ao aminao ny vahaolana mafinaritra raha lasaina bavy raha tonga eto anao dia mampanatenanao fa ao amin'i Jesosy tokoa ny fiainana rehetrarehetra ao amin'i Jesosy ny vahaolana mombanao raha fanasitranana tedavinao eto dia ao amin'i Jesosy misy an'izany
raha vaolana tediavinao dia ao am' Jesosy misy an'izany. Raha very vady ianao ao am' Jesosy misy an'izany. Raha tena verevitra ianao dia ao am' Jesosy mbola misy hevitanarenana indray fiainanao. Ao am' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Zany ny zavatra mahafaly. Ary zany ny zavatra tsapako amin'ny olona maro zay tonga eto. Maro ny olona tena marary, efa tena verevitra, tsy hitany dokotera tsony zay anaovana azy, tsy hitany fanafody tsony zay anaovana azy. Fa io ry olona dia mahavariana. Rehefa tonga ao am' Jesosy olona io dia ametraha tanana eo, dia roana dia voly eo, dia mahavariana fa dia sitrana ho azy eo, dia afaka ho azy eo. Amen. Dia tena afaka ane zany. Dia misy vahaolana ho azy eo amin'Andriamanitra. Betabe ny olona hitako verevitra tena efa tapidalaka le. Misy mpivady zay eo Andravoahangy eo, mpivady varobarotra lambalamba kely zay nahitako an'izy mivady tany amboalohany, lamba gasy kely le voazaitra gasy kely reny. De mahafinaritra an'izy mivady reo dia tena hoe tena mivavaka, ary tena manompo an'Andriamanitra. Na dia ao anatin'le fahasahiranana ary izy dia hitanao izy mangetaheta. Za moa misy fotoana mandalo Andravoahangy dia mahita an zareo foana dia tena hitanao izy mivady fa tena mangetaheta. Misy fotoana ary izy mivady reo tena sahirana, nefany amin'le lamba kely ny amidiny eo indray mbola nomezany ianao indray le ty paster izy mba eto any ty misy fotoana le vady nivarotra pataloha jeans ankizy reny, ty izy mba omena ho an'ny ankizy any, nefa zareo sahirana. Dia hitanao mihitsy izy hoe tena mivavaka. Ndray andro izy niresaka tamiko, tena nikatona le tsenany, maty le tsena, tsisy ninino. Le anabavy amin'io hiteraka, izy tena sahirana. Misy fotoana ry izy ohatrany nangataka fanampiana kely zay dia ohatrany mba mena fanampiana. Fa za ndray tena mahita mihitsy hoe ho tafariny izy mivady reto, ho tafity izy mivady reto. Ataovy alleluia, alleluia. Niona taminy tamin'ny Zoma, nandalo tao an-tsenany tao tamin'ny Zoma satria le tsenan'zareo efa nikatona le anankiray dia nanangana zavatra hafa vaovao mihitsy izy namidiny teo. Dia le vadiny koa nanokafany tompo lalana tamin'ny confinement iny. Dia zao nyresaka izy mivady, nisy sarina sehony anazy zay, tomobila tsara tarebe zay. Dia ozy izy hoe paster eto mambavaka fa hovidignay ty tomobily ty afaka fotoana fo. Tovy alleluia. Manova fiainan'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra misy zavatra rehetrarehetra ilain'ny olona. Dia tena faly tena ozy hoe Jesosy eo tafarina ihany izy mivady kely reto. Raha fijery tany am-boalohany ohatrany hoe tena horendrika reto, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra io olona io tsy miletika mandrakizay zany io relasina bava. Tsy misy olona miletika mandrakizay zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tsy maintsy tsy mialina ny fiainany. Tamin'ny Zoma izy mivady nampisehoana an'le sary, nalainy sary le tomobile hovidiny. Dia gaga hoe dia tena dia mijoro vavolombelona hoe izy tamin'ny confinement iny paster, nisokatra ny lalany vadiko. Hitany tadidinao paster lefa verevitra za izy izy tamin'iny hiteraka, tsisy vola hiterahana, tsisy ninino. Tao ambadiky iny paster dia nanokatra lalana ny tompo. Raha lasana bavy manala te laza aminao fa zay rehetrarehetra mikatona eo fiainanao mbola misy lalana azon'Andriamanitra sokafana eo fiainanao. Amen. Ary tsy diso fanantenana ny olona iray raha manatona an' Jesosy izy vahaolana farany. Ao am' Jesosy ny vahaolana farany. Eo amin'ny karazana cas extrême, amina cas extrême efa farany, cas efa faratapony, ny olana efa faratapony, eo mihitsy Andriamanitra no afaka midatsehatra amin'ny fomba tsy takatretsay. Amen. Fa misy zavatra tena resahan'ny Baiboly eto ary takin'ny Baiboly. Melohany anaovan'Andriamanitra zavatra goavana eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia misy zavatra takin'Andriamanitra amintsika. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe anaka atolory any ianao izy, anaka atolory any fonao, anaka atolory any ny fonao. Misy zavatra
tedavintsika amin'Andriamanitra fa tadidio fa misy zavatra tedavin'Andriamanitra ihany koa aminao. Averiko indray mandeha, misy zavatra tedavintsika amin'Andriamanitra ahoana hoe fa misy zavatra ihany koa tedavin'Andriamanitra ao aminao ao amintsika. Misy zavatra tedavin'Andriamanitra amintsika, ary ny an'Andriamanitra zavatra anankiray ihany no tedaviny aminao. Zavatra anankiray ihany no tedavin'Andriamanitra aminao, ary tsisy afa-tsy zay. Ny atsika mety misy zavatra be da be, omeo vady a tompo, omeo vola a Jesosy a, omeo hofatrano a tompo, omeo asa tompo a, Jesosy hosotrano ny zanako a, tompo ny vadiko lasa n'olona avereno a, tompo omeo an'ity koa e, omeo trano. Ny atsika mety zavatra be da be, ny lisy tangatantsika amin'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra zavatra ray ihany ny zavatra tedaviny. Te hoy izy manao hoe anaka atolory ihany ianao izy, ny fonao, ny fonao tedavin'Andriamanitra, ny fonao tedavin'Andriamanitra, ny fonao tedavin'Andriamanitra, ny fonao tedavin'Andriamanitra aminao. Tsisy zavatra tedavin'Andriamanitra aminao akoatran'ny fonao ihany tedavin'Andriamanitra aminao. Anaka atolory ihany ianao izy, atolory ihany fonao. Raha lasana bavy a, misy zavatra mila takatsika. Ny zavatra mahory anao tsy mahory an'Andriamanitra, ary ny zavatra tedavinao rehetra dia ao amin'Andriamanitra. Averiko, ny zavatra ilainao rehetra, ninona ilainao dia ao amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra ilainao dia azon'Andriamanitra omena anao zay zavatra ilainao, azon'Andriamanitra omena anao zay zavatra ilainao. Fa saingy alohan'ny hanomezan'Andriamanitra anao zavatra ilainao dia misy zavatra takiny aminao. Dia inona le izy? Ny fonao, ny fonao. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana toko fahatelo hoe tandremo ny fonao mihoatra noho zay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no ivoan'ny aina. Ny zavatra rehetrarehetra raha lasaina bavy a dia mivoaka avy atao anatin'ny fotsika. Manina hoe voaka avy aty anatin'ny fotsika ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny any Matthieu toko fahadimy amby folo ny Baiboly dia milaza zao ny tenin'i Jesosy, hovakiko zany amin'ny anaran'ny tompo. Matthieu toko fahadimy amby folo dia zao nivaky ny teny, andininy faharoa amby fito amby folo. Tsy fantarareo fa izay rehetra miditra ao amin'ny vava dia makao akibo ka avoaka ho any amin'ny fivoahana, fa izay mivoaka avy ao amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo ka izany no malotony olona. Fa avy ao amin'ny fo no ivoan'ny sain-dratsy, avy ao amin'ny fo izy no ivoan'ina dia ny von'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy, izany no malotony olona. Averiko andininy fahasimy amby folo, fa avy ao amin'ny fo, avaiza hoe no ivoan'ny sain-dratsy, ivoan'ina hoe dia ny von'olona, fankambadin'olona, ny fijangajangana, ny hialatra, ny ampangalainga, ny fitenenan-dratsy. Avaiza hoe ny ivoan'izany rehetrarehetra zany. Ianao zao fampianarana izao atao anatin'ny fo ato no mamokatra ny maizy ny olona iray, ny maizy ny olona iray, ny maizy anao, ny maizy anao, ny mahanta-nirina anao, ny mahanta-malala anao, mahanta-vololona anao, dia tsy nenaranao fa zay zavatra mivoaka vaizy avy ao anatin'ny fon'ny olona ihany. Ny maharajaonina anao na rajaonary anao na rajaonina elitanao dia vaizy avy ao anatin'ny fo, avy ao anatin'ny fo daholy no maizy ny olona, avy ao anatin'ny fo. Izy mora tezitra vaizy, izy mora faly vaizy, izy mora malahelo vaizy, izy
izy misarabady ava izy tsisy olona misaratsarabady ho azy zany fa ny fisaram-panambadiana ava izy no mivoaka avy eo anatin'ny fo fisaram-panambadiana fa tsisy an'izany hoe za aloha isarabady fa tsy tena mifoko e fa mivatana fotsiny no misaraky tsika ry madama fa tsy tena mifoko non ny fisaram-panambadiana ny divorce mivoaka ava izy avy eo anatin'ny fo matoa ianao zay mitory olona any amin'ny tribonaly avaiza ny fitoriana olona io avy eo anatin'ny fo matoa ianao zay mamely totondro ny vadinao avaiza io avy eo anatin'ny fo matoa ianao zay mangalatry dia tsy mitananao ny mangalatry fa misaintsainina avaiza daholo zany avy eo anatin'ny fo avy eo anatin'ny fon'ny olonao ry havana dia mamoaka zavatra be dia be iny fon'ny olona io karaha tsy mivavaky olona io mbola tsy manompo an'andriamanitra olona io dia zavatra ratsy no mivoaka ao fahotana no mivoaka ao fahalotona no mivoaka ao rehefa mbola tsy ao amin'i jesosy io fon'ny olona io dia fahalotona no mivoaka ao fahotana no mivoaka ao tamin'ny anao mbola tsy mivavaka dia loto daholo no mivoaka ao lolompo teny ratsy mivoaka eo lainga no mivoaka ao fialonana no mivoaka ao marina sa tsy marina zany friareana no mivoaka ao adalana no mivoaka ao fijangajangana no mivoaka ao filandratsy no mivoaka avao anatin'ny fotsika alatsy rehefa mbola tsy ao amin'i jesosy ny olona dia izany no mivoaka avy eo anatin'ny fo zany natonga an' jesosy ny teny manao hoe anaka atolory any ny fonao tsotra ny antony ry havana malala mahatonga an' jesosy miteny hoe anaka atolory any fonao dia zao tsy hainao tsony ny tian'andriamanitra hitondra ny fiainanao tsy hainao tsony ny tian'andriamanitra hitondra ny tokantranonao tsy hainao tsony ny tian'andriamanitra hitondra ny arabolanao tsy hainao tsony ny tian'andriamanitra hitondra ny fiainanao tsy hainao tsony ny tian'andriamanitra hitondra ny hoavinao andriamanitra te hitondra ny fiainanao ho any amin'ny lalana mahafinaritra andriamanitra te hitondra ny fiainanao any amin'izay tiana hitondrana azy aiza hoe ny tian'andriamanitra hitondrana anao any amin'izay tiana hitondrany anao fa tsy any amin'izay tianao hitondrana azy tsy any amin'izay mety aminao fa any amin'izay mety amin'andriamanitra avereno zay hoe tsy any amin'izay mety amiko fa any amin'izay mety amin'andriamanitra raha mbola ny fonao no mitondranao raha ianao no mitondra ny fonao dia zay mbola mahafinaritra anao ihany ny ataonao marina sa tsy marina zany inona ny mahafinaritra anao anindry ny fianakaviana inona ny mahafinaritra anao raha lehilahy ianao dia zao te hiloka te hirevirevy te handany fotoana amin'ny adalana te hampiaraka amina vehivavy hafa te hijangajanga zany mahafinaritra ny lehilahy te hifoka te hisotro labera te hisotro divay te hisotro toka te hitsangatsangana te handeha amin'ny adalana zany mahafinaritra atsika raha mbola itsika no mitondra azy raha vehivavy ianao ny mamaky anao mbola te mba hiaraka amin'ny lamody te havita trano te mba tsy azonizaniza tsinitsindrina zany dia raha mbo misy mahivava manoloana anao dia mba mahivava no iny keo ianao satria manakatao zany ny ao an-tsain'ny olombelona rehetrarehetra io zany ny ao an-tsain'ny olombelona io misy zavatra manery atsika ny an'andriamanitra nefa ny ao an-tsainy dia zao ozy izy hoe anaka atolory any fonao inona ny programme ny tompo misy zavatra tia notratrarina eo amin'ny fiainanao raha lasiana bavy manana planina ho ah andriamanitra manana planina ho ah andriamanitra ary ny planin'andriamanitra ho ah dia zao ihany ampamirapirata ny voninahitryandriamanitra ny planin'andriamanitra ho ah dia zao ihany ho resy lahatra mijery ah ho anaraka an'andriamanitra amin'ny alalako ho resy lahatra ny olona amin'ny alalako ho resy lahatra hivavaka ny olona amin'ny alalako amen ny planin'andriamanitra aminao dia zao ianao tsara ny planin'andriamanitra aminao amin'ny alalanao io dia resy lahatra daholo ny fianakavianao anaraka an'andriamanitra anaraka anao hivavaka ny havanao planin'andriamanitra aminao zany inona hoe zany zany ny planin'ny tompo aminao ho resy lahatra ny havanao ny havambadinao ka hiteny hoe raha zay rara
ohatrany mahery ny Andriamanitra ivavahanareo a mavita zavatra ny Andriamanitra reo a andeha mba hanaraka anareo ivavaka rangahy zay a zany ny planin'Andriamanitra aminao io amen sa tsy amen atonga ny olona nompo an'Andriamanitra amin'ny alalanao atonga anao hovavy olombelon'ny tompo zao anefany ino tsara raha ny fonao tsy ao amin'Andriamanitra raha ny fonao tsy resy lahatra tsara ao amin'i Jesosy raha ny fonao tsy ampelantanan'ny tompo dia tsy possible za jereo vange zao resaka ho zareko aminao za zao ohatra na novain'i Jesosy ny foko ao amin'i Jesosy ny fiainako rehetra ao amin'i Jesosy ny androko rehetra ao amin'i Jesosy ny volako ao amin'i Jesosy ary zay rehetra ataoko dia mahakasika an'i Jesosy mahakasika an'Andriamanitra amen zara manambola tsy etiko hanambanina ny hafa fa zara manambola etiko hanavotana ny hafa amonjena ny hafa amen za ino tsara zara manana tomobile satria ny foko ao amin'i Jesosy zara manana tomobile dia etiko atao inona ny tomobile atao inona kaiza vata etiko hanimpoko an'i Jesosy tonga eto isa maraina dia hanimpoko an'i Jesosy mandeha mody adia mitaingina ny tomobile avy nanompo an'i Jesosy zay rehetrarehetra momba dia mifamatotra ao amin'i Jesosy ny tomobile itaingenako dia etiko hiderako an'Andriamanitra etiko hanampiana ny hafa ataovy amen mazava sa tsy mazava zay zara matanjaka raha mba salama tsara matanjaka tahaka an'izao hitanao zao dia etiko hitoriana filazantsara etiko hitsanganana anao laniko ny fotoanako nitanjaka sy hery ananako ametsaha-tanana ny olona androana devolin'ny olona hitoriako ny tenin'Andriamanitra ataovy amen fa mba dinio zao teniko zao ny azo raha zay ny teniko anao teo hoe za raha manambola dia etiko hanavotana fanan'olona te mbo dinio zao teniko zao raha ohatra moa tsy ampelantanan'i Jesosy ny fonao ary raha tsy ao amin'i Jesosy ianao rahalahy ranabavy kanefa omen'Andriamanitra anao 100 millions ozy izy ianao hoe andeha ho any avaony olo koa fa manana problème 100 millions io mba mila 100 millions ataoko fond de démarrage ndeha ho any avaony olo koa fa misy miracle hony ao dia ozy ny tompo mantsy anao azanako tonga eto ianao mitady 100 millions niarana 100 millions antany anao a raha hiala anao aizy hitady fanan'olona very ve heritreritra mbola ivery ny vavaka eto ndray ve tonga dia revy be mihitsy alohany amin'ny bara raha revo tonga dia alefa amin'ny Facebook aizindry zao Facebook MP aizindry zao ndao aloha kiva miaraka inona misy ao kely vetivety lazaiko aminao fa voazonao zany tonga dia adalana fanindriny tonga any amin'ny tanàna ianao mety tonga dia voatsindry daholo ny fianakaviana rehetra rehefa tsy ao amin'i Jesosy ny fon'olona iray raha tsy ao amin'i Jesosy ny fon'olona iray ka mahazo vola izy mahazo valim-baraka izy dia le adalana ihany no mivoaka eo aminy le adalana ihany no mivoaka eo aminy le fahotana ihany no mivoaka eo aminy marina sa tsy marina zany raha manam-bola ianao tsy mieritreritra hivavaka zany azany mahatonga atsika ianonareo tsara misy fotoana ianao mangataka valim-bavaka mba omeo vola Jesosy a meo vola ataoko fond e meo azao million a tompo a anaovako kely asy mba andehanako any Marovoa hitady vatosoa any ahy e maison million a Jesosy a mila vola Jesosy a ozy ny tompo tsy possible omeko anao zany ny zavatra angatahako aminao voalohany aloha atolory any fonao atolory any fonao zay vao omeko anao zavatra rehetra atolory ao Jesosy ny fonao zay vao omeko anao zavatra tediavinao satria raha vao tsy ao amin'i Jesosy ny fonao raha vao tsy ampelantanan'Andriamanitra ny fonao dia mbola le adalana ihany ny mamaky anao le adalana ihany mamaky anao
izany ry havana ny tsy mampitombony tsy mitombona le resaky ny olona sasany reny le hoe izy tsy mbola tena mivavaka tsara, izy tsy mbola nanolo tena ho an'ny tompo. Fa zao ny teniny raha mahazo vola eo a pastera amety eo tanana pastera de livre eo fa raha azoko le vola ho zay a tena hivavaka be am'izay a pastera an'olo tena ho amin'i Jesosy a tsy marina za mandaingy ianao fa tsy marina za atolory an' Jesosy aloha ny fonao de omen'Andriamanitra anao zavatra rehetrarehetra tadedio tsara fa ny vola dia amplificateur du caractère, amplificateur du caractère. Zany vola miamplifie anao amin'ny caractère anao. Raha ohatra ianao ka tia fanahin'olona, raha ohatra ianao ka tena tia olona, raha vao mahazo vola ianao dia vao maika miaman'inona, vao maika tia olona, miamplifie anao lasa miamitombo. Raha ohatra ianao ka mpanao asa soa, tena mpanao asa soa amin'ny fonao rehetra fa tsy le mpanao asa soa ohatra amin'ny mpanao politika reny. Ianao tsy manam-bola, mpanao asa soa ianao, vao mahazo vola ianao dia mbola lasa mpanao inona, mpanao asa soa. Za zao ohatra an'izany nena niandaniko ny volako rehetra dia fitoriana filazantsara. Anka na mahazo 100 millions dia mbola fitoriana inona ihany, mahazo 400 millions dia mbola inona ihany, mahazo amina milliard dia mbola inona ihany, fitoriana filazantsara ihany, lasa manao zavatra tsara. Fa raha ohatra ny fonao mbola tsy ao amin'i Jesosy, tsy mitombona ry havana zany hoe raha tsy ao amin'i Jesosy ny fonao, dia tsy mitombona zany hoe raha mahazo vola be ka mahazo valim-bavaka dia hivavaka amin'izay ihany. Tsy maintsy zay caractère anao eo, toetranao eo no amplifien'ny vola. Misy olona indraindray miteny an'izany, pastera eto mambavaka fa vao mahazo vola eo a pastera tsy ampirafy tsony a, tsy marina zany. Ianao ve zao tsisy vola mampirafy, dia raha mahazo vola eo anao dia tsy ampirafy tsony? Tsy marina zany raha nabavy. Ny vola io vao maika miamplifie ny toetranao, vao maika botsy ny vola io ny toetranao, ka raha rainy miaraka taminao ataonao anaky telo izy aorinany io. Fa tsy marina zany hoe eto mibavaka mety tanana pastera fa io a raha vao azo fotsy vola hivavaka be am'izay, tsy mivavaka zany ho ahy ianao, fa io toetranao io no amplifie ny zavatra angatanao io. Eto mambavaka pastera fa mahatonga na misoro toko io eny pastera sahirana arabola eny, fa raha vao mipoka le fitahina be misy any amin'ny 200 millions any a ho ajaniko amin'izay ny tokako. Aza mifamitako ohatr'izany raha na malala, tsisy fitahanao amin'izany hoe sovinao zao tsy manam-bola dia hoe misotro, dia rehefa azonao ny 200 millions dia tsy sotro fo, tsy marina zany. Raha bota kely ny laninao isan'andro miakatra tapany io ary miampilabiera 5 io raha vao azonao ny vola. Mazava sa tsy mazava zany? Noho izany ny an'Andriamanitra tsy le amenao valim-bavaka mamaky azy. Ahoana hoe ianao maky an'izay mamaky anao, fa ny mamaky an'Andriamanitra tsy le mamaky anao, mamaky an'Andriamanitra ny fonao ny mamaky an'Andriamanitra. Omeo alo ny fonao, omeo alo ny fonao, satria rehefa ao amin'Andriamanitra ny fonao dia manomboka eo miova ny tantara. Ka na ho azonao ara-ny valim-bavaka dia tsy hoentinao amin'ny adalana izany. Rehefa ao amin'Andriamanitra ny fonao ka ho azonao ny vola dia tsy hoentinao amin'ny adalana izany, satria efa niova ny fonao. Amen sa tsy amen? Raha ho azonao ny asa, nangataka asa amin'ny tompo ianao, omen'Andriamanitra anao ny asa, fa melohany hanomezan'Andriamanitra ny asa ho anao
dia ny fonao efa amin'ny jesosy noho izany azo antoka fa raha nomena asa ianao dia tsy handeha amin'ny adalàna. Raha nomena asa ianao tsy handeha amin'ny fahotana, fa raha nomena asa ianao lasa ianao milanja baiboly rehefa lahady rehefa sabotsy mandeha manompo an'Andriamanitra tao amen. Raha nomena Andriamanitra asa ianao lasa niberan'Andriamanitra ianao. Fa izao raha asa nomen'Andriamanitra anao voalohany nefa ny fonao tsy ao amin'Andriamanitra, be da be ny rahalahy efa hitako ohatr'izany, vehivavy efa hitako ohatr'izany, valim-bavaka ny lasa meloa dia adino ny Andriamanitra. Efa nahita vehivavy be da be nangataka zanaka amin'ny tompo, meo zaza Jesosy meo zanaka nomen'Andriamanitra azy le zanaka miteraka, adino ny Andriamanitra, adino ny Andriamanitra. Satria ny tena marina namaky azy valim-bavaka, namaky azy hahazo zaza, fa namaky azy tsy tao an-tsainy tsy tao am-pony ny anome ny fono an'Andriamanitra. Any ka vao niteraka izy, vao nahazo zaza izy dia adinony koa Andriamanitra. Be da be ny mpino tratrany olona tratran'izany, vao nahazo asa izy adinony Andriamanitra. Nagata bady zany nalehan'ny tom-piangonana omeo vady Andriamanitra, nahazo vady izy adinony Andriamanitra. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra. Hitanareo jereo tsara ty teniko ty, eno tsara. Andriamanitra kory tsy tia maly vavaka anao. Ahoana hoe? Nandray maky anao tompo aiza iany ny valim-bavaka, maninona ny tsy mbola nomenao valim-bavaka, jerenao tompo ianona zao voniditra amin'ny vavaka, tena azo valim-bavaka izy, ianona ny voniditra amin'ny vavaka taty orinako nivalinao ny vavaka, inona tompo ny mbola tsy omenao ihany, maninona mbola tsy valinao ny vavaka. Zao ny tena marina, hitan'Andriamanitra ny fonao fa mbola tsy mitombonao amin'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny fonao mbola amin'ny zavakafa, any amin'ny valim-bavaka mamaky anao, dia ozy ny tompo io olona io ny fony ty vehivavy ty, raha io ny tonga dia mena valim-bavaka miverin-dalana io, raha io ny tonga dia mena valim-bavaka tsy mahatsiaro an'Andriamanitra tsony io. Fa izao aloha aleo aloha ny fony aty amiko tsara. Tavy amen za androany ny vavaka tokony ataonao dia zao, aza maiky aho amin'ny zavatra angata, ny zavatra tokony ataontsika androany dia zao Jesosy io, ho atolotro anao ny foko, atolotro anao ny foko, ho atolotro anao ny foko zay rehetra momba anao a Jesosy, ho anao ny foko. Zany ny an'Andriamanitra ny mamaky an'Andriamanitra eo amintsika ny fotsika. Ninona hoe azafady ato amin'ity Matthieu ny vakitsika ty Matthieu vakitsika teo dia nisy tantaran'ilay le lehilahy anankiray teo, ozy izy Matthieu toko fa Matthieu toko fa 7 vakitsika teo io. Jerenareo tsara ny lehilahy eo amin'ny andininy 9 ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Mpampianatra tsara, inona ny ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara, iray ny tsara, fa raha te hihitra any amin'ny fiainana mandrakizay ianao, tandremo ny didy. Raha te hihitra any amin'ny fiainana mandrakizay dia tandremo ninona? Hoy raha lehilahy taminy, inona avy moa zany? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandangy, manajany rainao sy ny reninao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy tamin'i Jesosy, izany rehetra zany ane efa voatandroko avokoa. Ahoana ozy? Efa voatandroko avokoa. Ahoana? Fa inona no tsy mbola mahatateraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao
mandehana amidio ny fanananao ka omeo amin'ny malahelo dia nanaraka any an-danitra ianao ary aviana araka fa nonona ndre izany teny izany izy ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Amen. Tonga avy any ny tovolahy anankiray nanantona an Jesosy mpampianatra tsara any amin'ny boky hafa any izy dia milaza any amin'ny filazantsara fany hoe nekoaka teo amin'ny Jesosy izy dia sady nekoaka izy no teny hoe mpampianatra tsara zany hoe lehilahy mpiakoaka amin'ny Jesosy lehilahy manahoana hoe lehilahy mpideran'Andriamanitra mpampianatra tsara tena nanome voninahitra ny Jesosy mihitsy izy nanina hoe sady nekoaka no nanome voninahitra ny Jesosy mpampianatra tsara inona ny ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Olona efa mpivavaka, olona efa mpiakoaka, olona efa mpiteran'Andriamanitra fa hoy Jesosy taminy raha te handova amin'ny fiainana mandrakizay se tandremo ny didy dia nanontany raha lehilahy inona daholo moa zany didy zany dia nomeny Jesosy teo reto daholo ny didy aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety vavolombelona mandangy, manajany rainao sy ny renao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia ozy raha lehilahy zany tany sainao zany Jesosy efa tapitra voatandriko avokoa. Efa tapitra manino izy efa notandremako daholo zany. Zany hoe tsisy na dia ray aza tsy voatandriny fa efa naninona daholo hoe voatandriny daholo izy rehetra. Mpivavaka izy sa tsy mpivavaka, kristianina sa tsy kristianina, mpiditra am-piangonana io lehilahy sa tsy mpiditra am-piangonana. Ozy raha lehilahy efa tapitra voatandriko avokoa zany rehetra zany fa inona mbola tsy mahatateraka. Hoy Jesosy matsy azy ianao io lehilahy manan-karena ianao, manam-bola ianao, manana trano be ianao, manana fiara maro ianao, manana orinasa maro ianao. Zao no izy loza Jesosy matsy azy amidio ny fanananao rehetra dia avy anaraka. Amidio ny fanananao dia meo amin'ny malahelo. Ahoana ozy Jesosy ary avy anaraka. Raha vao nahenao zay raha lehilahy inona nataony? Mbola nanaraka Jesosy sa tsy nanaraka? Niala tamin'ny alahelo izy satria manana fananana be. Niala tamin'ny alahelo. Mba fantatrao ve ny fono lehilahy io dia taizany fono tao amin'ny harena, tao amin'ny vola, tao amin'ny fananana, tao amin'ny zavatra nananana ny fono lehilahy io. Ka rehefa nitenen'i Jesosy izy hoe esory amin'ny fonao fa mana raha, esory amin'ny fonao mana raha, nalahelo raha lehilahy. Ndany ianao randerery any ozy izy matsy an Jesosy fa mba ahitany fa tsy ndany anao mitoro ny teninao fa ny hafananako tsy ny mamaky an Jesosy ry havana ny fonao, ny fonao ny mamaky an'Andriamanitra ary ny mbloke ino tsara zao fampianaran'izao ny mbloke mivalim-bavaka ao rehetrarehetra dia atao amin'ny fonao aby. Raha mbola hitan Jesosy ny fonao fa amina zavakafa, amina zavakafa, mbola amin'ny zavakafa amin'ny fonao dia bloke mivalim-bavaka ao rehetrarehetra. Aza mana tena mihitsy hoe andray valim-bavaka amin'ny tompo raha mbola amina zavakafa ny fonao. Ity lehilahy ty nitsapain'i Jesosy amidio ny fanananao rehetra, amidio ny fiara, amidio ny tomobile, amidio ny trano, amidio ny fanananao dia meo amin'ny malahelo avy anaraka. Ny fony raha lehilahy tsy tao amin'Andriamanitra fa tao amin'ny vola amin'ny karena. Niala moramora izy. Inona mpisaraka azy tamin'i Jesosy? Niala tamin'ny mba tia hita fiainana izy, tia handova fiainana mandrakizay izy, fa saingy ny fony tsy nomeny an Jesosy. Ny fony miraikitra tamina zavakafa, bloke ny fitahiny, nisaraka tamin'i Jesosy izy. Naninona tamin'i Jesosy hoe azafady?
tafasaraka eno zo fampianaran'zao lasa nandositra ve ny vadinao malahelo ny vadinao ve enao maniry ve enao iverena ny vadinao aminao eno zao ranabavy tianao iverina ny vadinao aza apetraka any amin'ny vadinao tsony aloha ny fonao nda napetrao atao amin'i Jesosy raha tokony alahelo ianao eno tsara raha alahelo any ianao rehefa avy eo ka andatsaka ranomaso dia aza mandatsaka ranomaso amin'ny vadinao lasa ny sitaka fa mandatsara ranomaso amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao za misy fotoana mametra tanana na vehivavy ny sarabady lasa n'olona ny vadiny lasa ny nama ny vadiny iza mametra tanana eo mitomany inona moa io mampitomany anao eo inona inona io ranomasonao milatsaka eo inona izy io le malahelo le vadinao anao sa le anao torotoro ny fonao fa n'olo tena ho an'i Jesosy moa ianao mampitomany anao io fa raha le vadinao io mampitomany anao io dia tsy ho averin'i Jesosy aminao io ny antony dia zao fantatry Jesosy fa raha iverinao an-tanàna io dia ho ajanonao ny fivavahany fa io ndray ny lela dia lafinao an-tanànao hoe verina ihany ianao sery verina ihany ianao sery verina ihany ianao sery ho atakalinao an'io Jesosy ahoana hoe ary ho adinonao ny fivavahany tsy anam-potoana ivavahana tsony ianao fa anam-potoana ikarakarana dia sery dia tena nanadinao amin'ny sery dia ozy ny tompo mandra-pahatonga ny fony io vehivavy io todika ty amiko dia alolo ny vadiny ihany mazava sa tsy mazava raha tianao accéléren'Andriamanitra fodiny ny vadinao dia atodio amin'i Jesosy ny fonao atodio amin'i Jesosy ny fonao averenao amin'i Jesosy ny fonao aza nefa any angarainy antsony aloha fonao androany ianao raha mitomany mila tsy mitomany ianao satria lery vehivavy any tsara tareno ianao izy koa moverana bavy ampirafy dia vendrana vizy dia ratsy no ianao koa no ampirafesany ianao na ho ato bavy no ianao koa no ampirafesany ianao ka ratsy vendrana izy amen tsy maintsy tsara no ianao ny ampirafesany ianao ka tsy tokony alahelo ianao amen sa tsy amen ny fonao androany mila mitodika ao amin'i Jesosy ny fonao androany mitodika ao amin'i Jesosy ny fonao raha andatsaka ranomaso ianao rehefa avy dia tompo ty ahy ianao nanadino anao hatramin'izay Jesosy jamba loatra ny masoko jamba niny lehilahy iny loatra Jesosy sao avao mahita fa ay ty ahy ianao mandray ahy ianao ray sao Jesosy ahy manjaka ato anatiko ato mpanjaka ny fiainako ianao midira ato anatiko ato ianao tompo ianao no Andriamanitra za milaza aminao fa vokatry izay fanoloran-tenanao zay vokatry izay fanoloran-tenanao zay dia ho kasihan'Andriamanitra ny fonony vadinao any ary dia ho averin'Andriamanitra afindrao aloha ny fonao hialany amin'ny rangà dia hifindra ty amin'i Jesosy dia milamina eo
indraindray miova hevitrao satria tsy miorina amin'ny teninao nanalavitra ny fitiavanao tafasarakao taminao sofatonganao nampahery malahelo ao latsy hotafarina tomaizinasy mikitrokavoko izay jereny masoko sofatonganao nampahery